Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia haka tatitra zay azontsika tamin'ny Abu Dharr radhiyallahu anhu ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam taminy manao hoe: ry Abu Dharr, raha te hifehinao an-tsitrapo mandritry ny volana anankiray dia mifehezanao 3 andro isam-bolana izay fantatra amin'ny anarana hoe ayyamul bid na ireo andro fotsy. Izany dia isaky ny 17 andro amin'ny volana islamika sy ny 14 andro ary ny 15 andro amin'ny volana islamika. Satria lehibe dia lehibe ny fahasoavana zay azo amin'izany. Ary mbola mitatitra ihany koa Abu Huraira radhiyallahu anhu manao hoe: nanidy anay sy nanentana anay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mba hifehy 3 andro isam-bolana dia ny andro fotsy izany. Satria izany fifehezana mandritra ny 3 andro isam-bolana zany, raha ataontsika foana izany dia ahazo valisoa ny fifehezana iray taona ianao. Ka raha jerena amin'ity volana islamika misy antsika androany ity dia ny volana Jumadul Akhir dia manomboka rahampitso alakamisy 4 ny volana Desambra no mifanojo amin'ny 17 ny volana Jumadul Akhir, ary ny zoma 5 Desambra no mifanojo amin'ny 14 ny volana Jumadul Akhir, ary ny asabotsy 9 ny volana Desambra no mifanojo amin'ny 15 ny volana Jumadul Akhir. Ka raha ianao te ahazo valisoa zay niteneniny mpaminany araky ny tatitry ny Abu Huraira hoe ahazo valisoa ny fe iray taona ary ihany koa azahoana fahasoavana lehibe, dia ndaotsika hifehy manomboka rahampitso alakamisy sy zoma ary ny asabotsy ho avy zao, fa lehibe tokoa ny valisoa zay azontsika amin'izany. Afatra farany ho antsika, rehefa mifehinao rahampitso, ny afakapitso ary ny asabotsy dia aza mitsahatra anao mamoaka swadaka mba hanamafy ny asa soa zay ataonao, sady mifehinao mamaky Qur'an no manao swadaka, dia lehibe ny valisoa azonao amin'izay fotoana zay. Ary atsika raha teo ihany koa efa manomboka manao fiomanana sy formation ho amin'ny vatantenantsika amin'ny fifehezana sy ny famohana swadaka mandritra an'izao volana zao, satria 2 volana sy tapany katroka sisa dia higadina ny Ramadan. Engany Allah mentsika fahasoavana tombonandro ahatratra ny volana Ramadan, aparitao betsaka any amin'ny olona ity video ity mba ho tonga any amin'izy ireo ka samy hifehy ary ahazo valisoa zany fifehezana zany atsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.